Ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahafelona ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levo. Amen. Misaotranao indrindra zay raha eo fa tojo amin'izao farany herinandro zao ary tsy avelanao angay ay zay fa toloranao ny soa sy ny tsara indrindra dia ny teninao zay sarobidy no volamina sy ho volafotsy. Dia vokiso ny teninao indray zay tompo mandehananay araka ny sitraponao indrindra amin'izao farany herinandro zao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro sabotsy 20 septambra 2024 ity ravana dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 5. Asan'ny apôstôly toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raha mbola tany Korita Paoleos dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahitana mpianatra sasany teo izy. Nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina? Fony voanino ianareo? Fa reo nanao taminy hoe tsy renainay koa fa efa nomena ny fanahy masina. Ary Paoly, ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo? Dia reo ho amin'ny batisa ny Jaona. Voy Paoly, Jaona nanao batisa ny Jaona nanao ny batisa ny fivavahana ka laza tamin'ny olona izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary anareo izany izy dia natao batisa ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary efa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony 12 lahy no isan'izy rehetra. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Zava-dehibe ny finoana, tena zava-dehibe ny finoana. Jesosy nanao batisa, Jaona nanao batisa tamin'ny fivavahana ka laza tamin'ny olona hoe ino zay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Mila mino amin'ny Jesosy. Fa efa mino an' Jesosy zasy ianao dia voavonjy anga zany ihany fa mahazo fanomezana dia ny fanahy masina. Eto izay nino an' Jesosy dia natao batisa dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Ny batisa dia fanamarinana sady fanehoana fa tena nino an' Jesosy ianao ka tonga olom-boavotsy satria efa mino an' Jesosy ianao dia tonga olom-boavotsy. Ary tsy avelan'izany hoe petraka amin'izany famonjena zany ihany fa ahoana ny tahirizina anao an'izany tsy hampanotonao amin'ny fahatsarana dia nanome ny fanahy masina ho asy ianao izy satria ao amin'ny batisa tsy mifamelan-kelonkany ny azo vokatry ny finoana fa mandray koa fanomezana dia ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina Andriamanitra anie no amiko sy aminao zay efa vita batisa ka tonga anao atsiaro tena manakariva fa tsy mandeha irery ianao fa misy mitaky dia ny fanahyn'Andriamanitra zay miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra sika. Dia ho tsaronao indray fa ny fanahy masina mpanazava taridalana ary indrindrandrindra manolotra anao ny fandroran-tsaina zay azonao mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia angataka ny fanahy masina mandrakriva izay ny zasy ianao satria ny fanahy masina nateo dia fanomezana nomen'Andriamanitra ho antsika indrindra ho an'izay rehetra mino an' Jesosy Kristy izay nampianatra ny ary vavaka hoe ainay izay ny an-danitra. Masinany anaranao no tonga ane ny fanjakanao. Ataony sitraponao ny tia-tany tahaka ny an-danitra. Menaniny amina sahazo anay mamelany elokay tahaka ny amelanay izay noloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba fona avy amin'Andriamanitra ray ary ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levana ane ny fahasoavana sy ny fiadanana hatramin'ny anio sy mandrakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.